fampiarana ny fahaiza-manavaka ara-panahy. Fampiarana ny fahaizana manavaka ara-panahy. Zany no anasako anao amin'ity maraina ity. Faliana mandrakariva no iarahako aminao. Samy matsapa isika ny fitantanan'Andriamanitra, ny famindram-pony, ka dia miarahaba antsika rehetrarehetra natratra izao fotoana izao. Tonoina mandrakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo. Ankehitriny ary dia hiaraka hivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra, misaotra anao izay noho izao fotoana sarobidy tombontsoa menao anay izao, ahafahany miara-mandinika ny teninao. Tomoera Tompo aty anatinay, ka ny fanena masina mihitsy no aoka hitaritalana izao fiarahana izao. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny andina tao dadiana no andeha hiverenantsika satria fa manomboka faombava le izy. Filipianina toko voalohany ka ny andininy faheniny manao hoe ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara nareo ao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavony ny andron'i Jesosy Kristy. Zay ny andinina tao tady. Ry mpiara-midinika namana, ketraka ny fondro membre tany Filipi rehefa nahiditra ponja i Paoly. Rara zany. Tsy misy faly amin'izany hidirana ponja zany. Fa ketraka ny fon'izy ireo satria fantatry ireo zany zao fa hoe voafetra ny asan'ny Paoly manomboka eo. Tsy afaka nandeha lavitra intsony izy. Tsy afaka nao hitoroteny. Tsy afaka hitsidika ireo sinagoga mpianatra momba ny amin'i Jesosy. Tsy azon'izy tsy azony atao intsony anangana fiangonana. Dia inona natao ireto fiangonana ireto? Naniraka mpiara-miasa ireto membre tany Filipi mba hanontany momba ny fahasalamana Paoly ary nampahery azy ireo sy hanao izay azony antoka fa ampy avokoa izay rehetra ilainy ara-batana. Zay zany mba nataon'izy ireo hoe andao ary hampahereziny Paoly. Zavatra mahafinaritra zany. Tokony ataontsika zany ho an'ireo olona voafonja, manampy azy ireo, mitsidika azy ireo, mampahery azy ireo, manome izay mba ilainy. Dia zao ny zavatra nitranga nefa. Amin'ny andininy 12, amin'ny Filipiana toko voalohany. Ary tiako fantatrareo rahalahy fa izay zavatra nanjo ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa. Ka ao amin'i Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambina riana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary nakabeazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako ka miasasay kokoa hitoro ny ten'Andriamanitra tsy amitahotra. Ny reto membre tany Filipi zany dia nieritreritra hoe mafy ny mahazo amin'ny Paoly. Kanefa dia nanaitra indray ny afatra nampitondrain'ny Paoly ho an'ilay iraka ny rahin'izy ireo rehefa niverina ilay iraka. Fomba fijery hafa mihitsy no nijeren'ny Paoly ilay toe-javatra natreny. Ny fahaiza-manavaka ara-panahy nananany no nahatonga azy ahita fanandramana tsara, ny fanagadrana azy toy ny zavatra tsara. Tsy nanakana azy, tsy asa mihitsy ny fifatorana sy ny fidirany tao am-ponja. Fa voalaza teo amin'ny andininy 12 fa tonga fampandrosoana ny filazantsara aza izany. Mahafinaritra mandinika an'izany. Ho an'ny hafa dia tsy misy afa-tsy gadra vy sy efitrano fonja no hitany. Fa ny Paoly kosa nahita fanahy azy hoentina eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia ireo mpiambina Romanina izany. Hitany koa fa ny fifatorana dia nitondra fampaherezana ho an'ny hafa. Ary nahatonga azy ireo aza nanana riska, herim-po, hafanam-po amin'ny fanapariahana ny filazantsara hitoro ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny andininy 14 dia zay ny voalaza. Ary nakabeazan'ny rahalahy dia efa natoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako ka miasay hitoro ny tenin'Andriamanitra tsy amitahotra. Mpiara-midinika namana, ny fahaizana manavaka ny ara-panahy tao anatin'ny Paoly no nahafahanay nijery izany toe-javatra izany. Mijery, miabo. Sarotra mieritreritra an'izany. Tsy moramora hoe ao anaty zava-tsarotra ianao no mahita zavatra tsara ahafahan'Andriamanitra miasa ao anatinao. Tsy moramora izany. Kanefa misy ireo izay nihevitra ny azo tombotsoa amin'ny fampidirana ny Paoly tao an-tranomaizina.
nevitra izy ireo fa mifantoka bebe kokoa ny olona amin'ny tenan'izy ireo sy ny fitorian'ny filazantsara ny mahatakona ny Paoly tsia mifanohitra amin'izany aza fa vao mainka aza betsaka ireo izay nitory ny tenin'Andriamanitra noho ny amin'izay toe-javatra izay. Soa ihany fa nisy ireo mpiasa matoky ka nitory ny filazantsara tamin'ny Paoly. Ry mpiara-madinika namana, ao aminao ve izany fahaiza manavaka ara-panahy izany ka ahitanao hoe ao anatin'ny toe-javatra sarotra, anatin'ny toe-javatra izay heverina ratsy kanefa dia mitondra soa kosa ho anao sy ny manodidina anao. Ianao no mandinika, inona ireo fanandramana izay efa niainanao toa nampitanondrika kanefa aika mitondra soa ho an'ny manodidina anao. Apetra mitondro ny toe-javatra rehetra, aza misaraka aminy fikiro ilay tanana tahaka ny fikiran'ny Paoly an Jesosy tamin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra ne hitahantsika tsirairay indray. Dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, indre zany fomba fijery tsara ho an'izay rehetra mifikitra aminao ka na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza no misy ny tena dia mahita kosa ny fitantanana tsara izay ataonao hitondra soa ho an'ny hafa. Andriamanitra ampio izay mba tsy hifantoka eo amin'ny zavatra mafy mahazo anay, fa ampio kosa izahay hifantoka eo amin'ny fomba tsara izay hitantananao ny fiainana isan'andro isan'andro. Dia apetraka-petratananao ny mahasoanay mitahiry reto mpiara-midinika amiko reto amin'ny anaran'i Kristy nangatana bavaka. Amen.